Anomboka rampitso ary tsy farana ratsy ny fahavalombe folony volana ho avy zao ilay andiany fasivy amin'ilay hetsika ara-toekarena antsoina hoe foire internationale de Madagascar hojerena manokana ao anatin'ity andiany manaraka ity ny antsoina hoe croissance verte io moa no isan'ny ambediteniny mpikarakara. Hojerena manokana ny fampandrosoana ara-toekarena izay mijery akaiky ny tontolo iainana raha ny volazan'ny mpikarakara ny film na ny foire internationale de Madagascar. Ny tena mampiavaka azy dia amin'ny resaka miaritsina amin'ny teny fotsy le inspiration le izy miaraka amin'ny mpandrara maromaro dia zay ny eritreritra tsy maintsy ampidirina amin'izay anaty le resaka croissance verte fampantrono maintso zany i Madagascar. Dia izay croissance verte zay be da be ny secteur afaka ampidirina zany zay anaty izay croissance verte zay. Tafiditsony centrale hydroélectrique, tafiditsony agriculture biologique, tafiditsony énergie solaire, sy ny sisa. Dia ohatr'izao zany amin'ny fotoana ity tena niezaka misy hoe mitady mpandrara efa vonona hoe ho ampita zay croissance verte eto Madagascar. Ray zay. Manaraka zay nareo manontany hoe ahoana le amin'ny préparation. Et les préparations iny izy iny. Misy olona ampanjato tonga avy any ivelany hoe anao stand ho ampisehoa aty Madagascar zay talenty zay efa ananana anatin'ny orinasa. Ary tena zava-dehibe misy satria ny mpandrara malagasy afaka mihaona tsara amin'ny orinasa tonga avy any ivelany dia afaka manao partenariat. Iny nge naiza ianao tsy havita zavatra hery. Niza tsy afaka miteny hoe afaka vita zavatra hery. Dia ohatr'izao zany mitandrina ity film ity hatramin'ny voalohany dia karazana plateforme zany ahafahany hoe ny mpandrara afaka mihaona ary tsy voasakany nizanizy, tsy voasakany fanjakany mazava ho azy, ary tsy voasakany ny rehetrarehetra hoe mieritreritra io resaka toekarena ity resaka fanjakana tsy toko fa ny mpandrara afaka mampandroso ny firenena fa tsy hoe ny fanjakana rehetra. Tomombana tsara avokoa ny fikarakarana rehetra. Ny lohahevitra novidina tamin'ny tindray mitoraka ity dia ny hoe le vita malagasy s'ouvre au monde, izany hoe misokatra ho an'izao tontolo izao ny vita malagasy. Feno tanteraka moa ny efitrano eto amin'ny Forelo Tanjombato ary any amin'ny valonjato any ireo trano eva. Tsy latsaky ny efatralina ireo fanasana nozaraina ho an'ny mpandrara ary misy kosa ny vidim-pidirana ho an'ireo olon-tsotra te hitsidika ny hetsika izay aharitra efatrandro.